AVA tsinjorodin'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. atolotra ny araba topilasy tobokovavy amin'ity takariva ity mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra matv ary dia mbola saina ihany koa ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany maromaro ny vaovao izay hoentina amintsika amin'ity takariva ity tsy hampiandranao zay fa dia vetrantsika dia irosa ao anatin'ireo vaovao samihafa indrindra ny makasika ny fandripalemana raha tsy haivina ny elony tsaota ao anatina tambazotra tserasera Facebook ny talatalasa teo fa niosaka ny tunnel tetsy Ambolodana Ambanidia fatarany besin'ny maro azy niteraka fikorontanana sy tahotra ho an'ireo mpampiasa ny tunnel izany ny fikorontanan-tsaina amin'ny ankabehany no tena nahazo ny mponina indrindra ho an'ny Antananarivo nandray fepetra vetra moa ny mpitandro ny filaminana ary ny sambotra ny panely vaovao tsy marina voasambotra ny polisy misahana ny ady eloka be vavasakelika voalohany na PC Anosy dia Zandavamamba ny alarobia teo ilay lehilahy amin'ny telopolo nanely vaovao tsy marina tamin'ny tambazotra Facebook mikasika ny firodana ny tunnel etsy Ambanidia izay vaovao ratsy nanakorotana sain'olona tamin'ity herinandro ity nandray ny andraiky ny avetrany ny teo anivon'ny polisy pirenena nisy ny fifandrimboasa teo amin'ny direction d'information de système informatique et de transmission na DISIT ny brigade criminelle ary ny cybercriminalité ka nahatonga izao fisamborana izao ny aiky ity lehilahy 7 taona tamin'ny fianadadiana natao taminy fa nanaparitaka izay vaovao diso izay fantatra ihany koa fa nofafany rehefa vita ny fanaparitahana fampilazana ireo fianakaviana no antony natolotra ny fampanoavana androany zomaina amin'ny 20 Mey 7 ity lehilahy ity